Teratany malagasy miisa 450 no tafahizika ny ampitan-dranomasina noho ny fampiatoana ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara noho ny valanaretina koronavirus. Raha araka ny fanamariana nataon'i Jacob Aliva Tehindrazanarivelo, minisitry ny raharaham-bahiny, dia ireo tena sahirana amin'ireo malagasy ireo no raisin'ny masoivo any amin'ny toerana misy azy an-tanana ny fikarakarana azy. Mizara sokajy telo ireo mpiray-tanindrazana tavelany ireo. Misy ireo izay tena latsaka ankaterena, tsy izany fa ireo anabavy sy reny malagasy miasa ny Koweït, izay efa tapitra ny fahazoan-dalana zao mipetraka any. Misa 200 latsaka ireo malagasy amin'ny Koweït. Ny sokajy faharoa dia ireo sahirana mafy ihany koa, dia ny mpiofana, mpamitahiraka, mpianatra ary mpizahatany tratry ny fidiany abakabaka. Ka mitotaly 8,300 izy ireo, 4,700 any Afrika, 30 any Amerika, 7,70 any Azia ary 7,30 any Europa. Ary ny sokajy telo farany dia ireo mialagasy mpiasa any velany ka tiany mpampiasa azy alefa mody satria efa mikatso ny asa taony any. Ireo ny ankamaroany ireo zany dia tantsambo malagasy miisa 700 azafady miasa any Amerika, Afrika, Europa, Azia ary Oseania. Nanao fanamariana i Charles Mamiaja, solombavambahoaka fa teratany malagasy izy ireo ka tokony avela hody an-tanindrazana. Misy amin'ireo solombavambahoaka nandray fitenenana ihany koa nandritra ny fanazavana tatitry ny asa vita nandritra ny taona nataon'ny ministry ny raharaham-bahiny fa ireo izay tena voatery hody no alefa mody. Ireo mpiray-tanindrazana amintsika izay mba magnerody koa dia tokony mba manao ezaka ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy mampody azy ireo ary mifandraika amin'izay ihany koa ny tokony andraisana fepetra ara-pahasalamana amin'ny fisainana azy ireo amin'ny fahatongavany fa zony feno kosa ny mody aty Madagasikara ary andraikitry ny fitondram-panjakana ny mikarakara amin'ny fampodinany zareo. Ny solo-kevitra voalohany zany dia hoe tokony tsy hitovy ny traitement izy ireo fa raha tapaka asa izy no mody nanon problema any dia tokony responsabilité partagée ny confinement sy ny frais fa raha sitrapony dia jerena manokana. Raha mahakasika ny fampodiana ireo malagasy ireo dia tsy mazava tsara ny valiteny ny fanjakana. Nanambara ihany koa anefa ny ministra fa mila filomanana izany fampodiana izany. Misy ny tena voatery fa misy koa nefa antsitrapo. Fa ny vaovao mahafinaritra angamba dia ny ankamaroan'ireo olona ireo ny mpampiasa azy dia vonona iantoka ny fidiana. Izany hoe zany mba tsy handany vola koa ny fanjakana. Ary na ny any Koweït aza dia izy no anatitra azy aty. Fa ny andrasany zany dia ny fahavononantsika handray an'ireo olona ireo. Raha misy ny fampodiana an'ireo mpiray-tanindrazana tavelany ivelany dia efa mazava amin'ny fitondram-panjakana fa atao fitiliana aloha izy alohan'ny ialana any ary rehefa tonga eto dia mbola ampidirina fiboana mandritra ny 5 andro ho fiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Ka midika zany fa mila fiomanana ny fampodiana azy ireo.